tsinganay ny amtiany tia ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika dia arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany toko 5:7. Isaia toko 5:7 mandeha ho vakitsika ny andininy voalohany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'i Jehova amin'ny voaosiny dia kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Marobe ireo varavarana izay toatra ny tsapanao hoe misokatra, eo ihany koa mety hoe mikatona. Fantaro fa ny Andriamanitra izay vavahanao dia manana ny hery rehetra sy manana ny fahefana rehetra hanokatra sy hanidy varavarana, ary izy dia mihevitra mandrakariva izay ahasoanao, amazanany anao, dia ataovy eo am-ponao ary fa manana an'izany fahefana izany ilay Andriamanitra rainao izay tena tianao, ary ataovy azo antoka fotsiny fa miara mandeha aminy ianao. Ataovy azo antoka fotsiny fa melo lalana anao izy ka manoloana an'izay varavarana tô mirindrina eo anoloanao. Dia ny tenin'Andriamanitra androany milaza fa hamoha ny varavarana ho anao izy, noho ny fitiavany ianao, noho ny mahazanany ianao. Ary dia ny varavarana rehetra ihany koa izay mety tsy mahasoa anao dia ho akaton'Andriamanitra. Tsara tsarovanao dia izao hoe ilay Andriamanitra mamoha varavarana ho anao, rehefa izy ny mamoha dia tsy misy maharindrina, ary rehefa izy kosa ny mandrindrina dia tsy misy mahavoa izany intsony. Mivavaka isika. Tompo misaotra fa maneho ny herinao ianao, mampatsiahana indray ianao ny fahefanao, dia ilay fahefana manokatra ny varavarana rehetra izay tianao sokafana, ary ilay fahefana mandrindrina ny varavarana rehetra izay tianao harindrina. Tompo, manoloana ny tsy fahafahanay, manoloana ny mahavoafetra ny fahafahanay, dia faly izay androany hampatsiahivinao an'izany teninao izany. Dia mangataka izay Tompo Andriamanitra ny mba hamohanao varavarana manoloana ny mpanomponao. Mety ho varavarana asa vaovao Andriamanitra, mety ho varavarana eo amin'ny fifandraisana amin'ny olona vaovao sy olona hafa tianao ho sokafana. Dia mivavaka izay Tompo Andriamanitra, fantatray fa mihevitra mandrakariva izay hatsara ny zanakao ianao, mihevitra mandrakariva izay hatsara ny mpanomponao ianao. Dia havelanay ianao Jesosy no hanokatra ny varavarana manoloana anay. Fa izay varavarana rehetra kosa hitanao fa tsy mahasoa anay, mety varavarana mitondra fahaverezan-javatra, mitondra fahasimbana, mitondra faharavana, dia mangataka aminao izay Andriamanitra noho ny fahefana izay anananao, ary indrino hoe izay mety tsy mampandroso anay dia ary indrino. Fa Andriamanitra mikasaka mandrakariva izay mahatsara sy mahasoa anay ianao. Ianao no hitokianay, ianao no hifikiranay, ka na dia toa misafotofoto ara ny tafio-drivotra, na dia toa mitopatopa ary ny onjan-drano, fantatray fa rehefa miankina aminao izay Andriamanitra dia tsy maintsy ho tonga any amin'izay hitondranao anay mandrakariva. Tsy ho rendrika an-dalana izay, ary tsy ho fehika ny sambonay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen.